voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroko vavolombelona Simeon Rodin anarako petraka Tamasara za dia nilomano tao anatin'ny fisotrotoka be mihitsy dia tao anatin'ny fijangajangana zany hoe tao anatin'ny adalana mihitsy efa maherin'ny 12 taona zany ny sotroko toka dia mivavako tao fanavoninahitra fanenako tamin'ny herin'i Jesosy Kristy. Ny herin'i Jesosy Kristy zany nanala an'le fitiavana sy le désir amin'ny fiainana rendrarendra sy fisotrotoka tato anatiko ato dia ankehitriny aho zany zao tena marikoriko anahy mihitsy na mahita toka na mahita resaka toka na mahita fety resaka toka zany efa tsy teherika intsony tsy teherika an'ireny fivoahana amin'ny alina ireny intsony dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny anarako moa zany dia Lanto petraka Tsararano ambany. Ny zavatra namatsa anazy zany dia finanam-parako dia rehefa nahita fijoa Pasteur Zidoro tamin'ny télé dia nanantona anazy dia mivavahany dia afaka. Zao zany fa tsisy menomenoko te hinana parako intsony. Nanako parako zany efa mbola kely teo amin'ny 20 taonako zany komansa ninana paraky famatona ninana foka sigara tsainga dia niala tamin'ny sigara dia ninana paraky. Voninahitra moa an'Andriamanitra zany dia afaka za zao. Nirina ny anarako dia za zany nandritra ny ray volana dia nararina aporin'ny tenda tsy matoro mihitsy amin'ny alina fa nanatonako an'le raha an'Andriamanitra dia sitrana ny tentako zao tsisy olana intsony amin'izao ora tenenako zao ohatran'ny manan-kenda reny le izy. Fahorinan'ny ainako tamin'izany dia tsy matory dia marary be le tenda tsy afaka manatelina sakafo ninina zavatra atao rehetrarehetra dia no nanatonako an'le lahin'Andriamanitra dia sitrana le tentako amin'izao za miteny amin'izao ora zao. Ny zavatra tsy vitako taloha dia rehefa mihetsika izy dia marary tsy ihany na masoko ary lasa dranomaso zay zavatra misy zao izy tsy misy ninina intsony fa tsy tahiny Jesosy za zany narary dia rehefa narary dia tao an-trano tsy natsiaro tena dia nisy nitondra tany amin'ny dokotera dia rehefa tonga tany amin'ny dokotera dia nataon'ireo écho dia rehefa vita ny écho dia mivaly ny écho avy any moa hoe misy kysy tao amin'ny ovaire droite dia rehefa avy eo amin'izay nandeha nody dia ozy izy niteneniko tao amin'ny rafozako hoe zaho tsy didiana zany dia nanantona ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina teria pitany séminaire dia rehefa tonga tany dia namotsitra teny tamiko izy hoe esoriko tao izy nikisy tany dia soloko zazakely amin'ny anaran'i Jesosy zay fotsiny teny nataony tamiko fa tsy mivavaka lava be tamiko izy fa zay ihany teneny esoriko tao nikisy tany soloko zazakely amin'ny anaran'i Jesosy dia nalahelo be rehefa nody hoe tsy mivavahany akory za fa niteneny ohatran'izao fotsiny teneniko tamin'ny rafozako dia rehefa avy eo amin'izay ray volana taty aorianany iny nanao écho dia be voka dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa ity le zazakely amin'izao le kista tsy tao intsony fa le zazakely zao matanjaka be dia misaotra ny Jesosy. Ain'i Jesosy manova ny zavatsarotra amin'ny fiainanao. Mila ianao mangetaheta mivavaka azo antoka iova ny fiainanao raha tonga eto satria velona mila miomana iaona mifagadrano teneno namanao raha miala eto ianao mila miomana iaona amina fagadrano. Amin'ny sabotsy zao ary no anasako anao tsy any amin'ny maison de la culture aloha amin'ny sabotsy zao fa amin'ny hôtel Le Bonheur an-tany masaja ny séminaire zay ataontsika amin'ny sabotsy zao. Hôtel Le Bonheur an-tany masaja dia hitatsika raha tonga eo bazariny an-tany masaja dia midina amin'ny lalana mankany Antsararano dia misy pompe jeton any alohaloany misy any koa ny atao hoe Esige dia eo akaiky ny Esige lalana miditra amin'ny Esige dia eo akaiky ny Esige eo mihitsy ny hôtel Le Bonheur an-tany masaja. Zany hoe raha avy ety bazariny an-tany masaja lalanao dia manroso ianao ambara-pahitanao pompe jeton amin'ny pompe jeton alohaloha kely hoe misy lalana mitsofoka mankany amin'ny Esige ao ny hôtel Le Bonheur an-tany masaja eo akaiky ny Villa Be Fleur akaikaiky ny Vim. Mifidy sasany marainy io fotoana io manomboka rehefa sabotsy alarobia indray amin'ny 20
eto amin'ny fiangonana Fanan'ny Voninahitra Tanimasaja dia ny alahady amin'ny Valomaraina Tanimasaja ato amin'ny fiangonana Fanan'ny Voninahitra ihany. Tahina Andriamanitra tompoko.